Amin'ny sivoralina efa tsy masany mandeha atao amin'ity lalana miazon'ny baranene atao amin'ny fokotany tsara nosy kely ity intsony ny akamaroan'ny olona tantoerana matahotra sao tratry ny mpanao sito mahery sy ny mpanendaka atatato izay na renesana fitarainana fanendahana indray ny tato amin'ny fokotany. Misy zany mikafikia eo amin'ny ray iray amin'ny ray maraina io mpanendaka vatrano tsara rano ambany ety amparpartiany eto. Izy aloha misy foana fa ndraindray fa miapartiny alina be zany zay no mahatonga anazy fa raha ohatra hoe mbola partirany amin'ny raika amby folo amin'ny folo karakaran'iny zany dia mbola misy ireo polisy ireo manao PR eto dia tsy dia misy atahorana loatra fa raha difatra amin'izay dia zay no tena enjana amin'izay. Hatreto aloha ohatra mbola tsisy tratraka mbola tegna tsisy tratraka. Mahatsikaritra fa maheno koa zahay dia eo amin'ny 2 alina zareo zay efa latsaka mandeha mandrava eo amin'ny 2 alina dia amin'ny 10 sasany alina. Misy rangahy zay zao mampalahelo mihitsy ny ravay zareo naratra be mihitsy izy dia tafiditra hôpitaly fa le malaza fotsiny ty toerana ty hoe misy mpandrava izy nitarena taminazy aho izy niravain'olona teto fa tsy fantatro izy le olona fa nisy saritava tamin'ny 10 sasany alina. Dia mbola tsisy paikady aloha fa le mpandrava koa ndraindray izy mandrava ndraindray izy tsy mandrava. Mandry tsy lavo loatra any ny vahoaka atao amin'ny fokotany tsara rano nosy kely satria matetika dia amin'ny alina trany nanaovan'ireo andian-jatovo ny asa ratsin'izy ireo izay mbola tsy voafehy mihitsy na dia efa misy aza ny fidinana ataon'ny mpitandro filaminana ato an-toerana.